Misy olom-baovao fa ny ministra tao anatin'ny gouvernement ihany no nafindrafindra ankoatra ny ministry ny vola sy ny teti-bola-panjakana vaovao. Nomena ny reposa Julien ny primature lefitra misahana ny fanajariana ny tany. Notafiany andina olona marobe ny komisariana Ambilobe, nisy ny maty androany, polisy marany koa no naratra, nisy mpangalatra notakiany fokon'olona anaovana fitsaram-bahoaka, nanao tifidanitra ny polisy. Nivereny amponja ilay mpisoloko goavana nakavolatra amin'ny 9 tapitrisa ariary amin'ny olona iray hoe alefa hiasa nivelany. Efa 4 miliara FMG no lasan'ity olona ity ho ny mpitoro maro, mbola hiakatra indroa eny anivon'ny fitsarana izy mandrapatapitra ny taona. Ary farany 720 amin'ny olona 420 no samborina no nigatra vokatry ny kolokolo ny Bianco androany. Isan'ny olona nagoavana amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fanaovan'ny olona ambony intervention eny anivon'ny fitsarana ho ny général Fary Rabetrano. Tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanakoako tany Europa tamin'ny alatsinainy teo ny famonjatoerana mpilalao baolina kitra lafo indrindra hatramin'izay izay nahatratra 100 tapitrisa euro teo amin'ny samy klioba. Mbola nofy ny toy izany ho an'ny eto amintsika efa misy ihany ireo mpilalao malagasy no lasa nivelany saingy mbola mora vidy. Be ny ezaka mbola mila atao raha te ho tonga amin'izany dingana izany ny mpilalao malagasy iray fanadety. Amin'ny ankapobeny ao anaty faninana no misy mpanara-maso ireo mpilalao eny ambony kianja, mitily ireo izay heveriny fa afaka ho lasa lavitra ao amin'ny filalaovana baolina kitra. Misy ananefa ireo mbola ny amin'ny klioba na sekolim-panoman'ireo ankizy mpilalao baolina kitra dia efa misy mandinika. Manomboka eo amin'ny 5-10 taona ny mpilalao iray no tena arahin'ny klioba maso akaiky ny fomba filalaony. Ny transfert aloha tsy miankina amin'ny taona fa ny fahaizan'le le joueur zany no tena jeren'le mpanara-maso reny. Ka matetika rehefa manodidina eo amin'ny 7-20 taona miakatra eo zany izy. Fa misy koa anefany misy le ankizy reny mbola kely ohatra hoe azo raisina amin'izany zao ohatra hoe ry Messi reny zao hitan'ireo mpikarakara joueur tany anatina fifaninana na centre kely fanaovana formation na foot. Matetika talenta miampy fiofanana no mahatafita ny mpilalao baolina kitra. Eto amintsika tanjon'ny sekoly Asfa 2 izay mitaiza ankizy enina hatramin'ny 20 taona ho 5 ireo mpilalao ao amin'ny ekipa pirenena. Raha ny tena fanirian'ireo ankizy anefa dia ny mpilalao fantadaza maneran-tany. Izany indrindra no antony itondran'ity sekoly ity ireo ankizy be azy no manao faninana ny ivelany. Miezaka kely zay isa-taona mitondra ny zanaka malagasy zay beazinay any ivelany any manao mandray anjara amin'ireny tournoi reny. Ka raha amin'ireny mba mety malasa azy, zay ny tena faniriana izy. Na ireo zazy ireo arany mba zay no mba tena faniriana. Rehefa mba miresaka amin'ny ina zao mba tena mba fanirianao amin'ny resaka baolina. Za mba te hilalao anao professionnel any andafy. Iraisan'ireo klioba rehetra ny tanjona tafita ireo mpilalao ao aminy. Misy amin'ireo klioba lehibe eto amintsika no efa nandefa mpilalao any ivelany toa ny tafe farany teo izay tena hita fa niavaka teo amin'ny fahaizany. Nisy ny fifanarana natao teo amin'ny tana formation, klioba namolavola azy sy klioba iray tany Frantsa. Toy ny fifanarana ara-barotra 20 isanjato no anjaran'ny klioba tamin'ny vidin'ny tafe. I club naka ny tafe dia lance ariary voalohany izy amin'ny deuxième division zao any France mana amin'ny maizy azy. Fa ianao zany raha vao tonga any tsy tonga dia manao amin'ireny fa manao amin'le équipe réserve aloha. Dia rehefa ao ianao misongadinao zany hoe fa ny contrat ny tafe natao dia efa contrat professionnel manana deuxième équipe zany izy dia iny no idiran'ny tafe atsoatsy. Fa mila miezaka mafy raha ny fahitana anazy aloha tafe anisan'ny joueuranay indrindra tamin'ity atao mpilalao teo iny teto Madagasikara tsy tsanga menatra tsika malagasy hoe manana mpilalao mahay isika ary tokony hamoaka mpilalao mahay satria fa betsaka ny ina moa club tsara toana sy matanjaka eto Madagasikara. Mbola lavitresaka ny fifampivarotana mpilalao raha ny eto amintsika. Toy ny etam-barotra mitetina tampitrisana anefa ireo mpilalao any ivelany. Raha tsy ilaza fa tsy Gareth Bale izay novidian'i Real de Madrid 100 tapitrisa euro ny alatsinainy teo. 470 tapitrisa euro ihany koa ny vidin'i Cristiano Ronaldo. Ireny mpilalao matianina any ivelany ireny izay mikaramatra ny amin'ny 5,400 euro isam-bolana.
Hivadika eo amin'ny vaovao ara-politika kosa indray isika. Ampaham-baovao no voaray tamin'ity hariva ity momba n'ireo mpisolo toerana n'ireo minisitra lasa kandida filoham-pirenena. Fantatra tamin'izany fa i Reboza Julien no voatendry ho praiminisitra lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany, miantoka ny fisoloany toerana avy ao amin'ny ministeran'ny rano ny ministry ny fahasalamana. Ny ministry ny tanora kosa no lasa ministry ny raharaham-bahiny, misolo an'i Pierrot Rajaonarivelo. Ny ministry ny solika Marcel Bernard kosa no lasa ministry ny asa-panjakana Vonjimaiky, misolo toerana ny Tabera Randriamanantsoa, ary Lantony Aina Rasolo Erson kosa no misolo an'i Hery Rajaonarymampianina ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernement tany tetezamita ny firaisam-pirenena ho praiminisitra lefitra misana ny fampandrosoana sy fanajariana ny tany, Reboza Julien. Ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, Rasolo Erson, Lantony Aina. Araky ny tolo-kevitry ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement ny tetezamita ny firaisam-pirenena dia mamoaka izao didy mpanjakana izao. Andino voalohany, ampisanina Vonjimaiky ny andraikitsy ny ministry ny raharaham-bahiny, Andriantina Jacques Ulrich, ministry ny tanora sy ny fialamboly. Ministry ny rano, Nday Mananjara Joanita, ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ministry ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy, Marcel Bernard, ministry ny solika. Pejy hafa kosa indray ny fitsarana, ny zandary ary ny polisy-pirenena sy ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no be mpanao kolikoly indrindra. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny fitarainana voarain'ny Bianco, 720 ny fitoriana momba ny kolikoly ka ny zava-mitranga eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny 30 amin'ireo. Nanteran'ny Bianco fa fanadihadiana ihany no anjaran'izy ireo ary efa misy ny manao fanelanelanana any amin'ny fitsarana. 720 ny olona voakasiky ny kolikoly no nosamborina, ny 720 amin'ireo no notazomina Vonjimaiky amponja ary ny 570 no nahazo fafana Vonjimaiky. Lohalarina ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no be kolikoly indrindra. 370 ny fitarainana voaray azy voamarina hatramin'ny fiandohan'ny taona, 220 momba ny zandary, 420 momba ny fitsarana, 520 ho an'ny domaine sy ny topo, 10 momba ny fampianarana, 230 ny an'ny polisy-pirenena, 220 momba ny asam-bahoaka sy ny fikarakarana tota-taratasy-panjakana, fitarainana 20 momba ny hetra manaraka azy ny fahasalamana sy ny sehatry ny angofo sy ny arenan-kibon'ny tany. Ireo no folo voalohany tena isin'ny kolikoly raha lahatra isaky ny faritra kosa dia voalohany Analamanga. Na dia aza nefa ireo ezaka nataon'ny Bianco indrindra amin'ny famaranana hatramin'ny farany fanadihadiana mikasika ny kolikoly dia manambara ny talen'ny Bianco fa misy hatrany ireo fanelanelanana nataon'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny amitsorana indray ireo olona izay voatazo naponja efa nomelony ny fitsarana. Rehefa vaovao ihany ny asana ny vadiny na ny zanany na ny vinantony na ny havany dia reny olona fantatrao reny na tianao na tsinao io dia zay mba misy havatra voaray fotsiny fa dia voaray zany fa dia famitorana tsy maintsy atao famitorana vita soamantsara ny famitorana tsy misy tombosialy fa tsy maintsy vitaina. Raha ny totanisa navoakan'ny Bianco ho an'ny taona 2024 dia mahatratra hatrany amin'ny 2024 ny fitarainana voaray manerana amin'ny Madagasikara. Mbola betsaka ny matahotra na dia manao fitarainana aza, tsy misy ny anarana na anonima ny 770 ary ny 427 ihany no afaka nanokafana fanadihadiana noho ny rarazy voapirofo fa tena nisina kolikoly. Ny 427 amin'ireo raharaha ireo no efa vita ka niakatra teny amin'ny fitsarana. Hatramin'izao dia saika mbola ireo olona mpanatanteraka ihany no voasambotra eo amin'ny raharaha goavana amin'ny trangana kolikoly, ohatra amin'izany ny resaka azo saripedy izay tsy tonga hatrany amin'ny tompon'andraikitra ihany koa ny fanadihadiana. Izay nitatitra avy eny amin'ny Bianco hanao ahoana kosa ny tomba navoaka ny Transparency International amin'ny volana Oktobra izao mikasika ny Madagasikara izay tsy ahivina fa raha 720 amin'ireo firenena 570 ny taona 2024 amin'ity resaka ady amin'ny kolikoly ity. Fa eo amin'izay lafin'izay hatrany maro amin'ireo tompon'andraiki-panjakana amin'izao fotoana no tsy manao fanambaram-pananana intsony ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana izay nentin'ny Bianco na ny Bromaly tena misana ny kolikoly. Tsy voasarika amin'ilay tetikasan'ny fifanarahan'ny Bianco amin'ny fanekena ny fanjakana tsara tatana ihany koa ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 3 amin'ny 30 fanadihadiana.
Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no efa nahitana fianana hatrany amin'ny 470 ireo tokony araikim-panjakana sy ministera tsy nanatanteraka fanambaram-pananana. Ho an'ity taona 2024 ity dia voaenina izy ireo aloha tonga teny amin'ny Bianco ary na dia ny Prime Ministre sy ny filohanteteza mita aza tsy nanatanteraka izany. Ny Prime Ministre izay nanao ny fanambaram-pananana farany tamin'ny taondasa izany hoe tamin'ny taona 2022. Ho an'ny taona 2024 ity dia ny manam-boninahitra io nivon'ny polisy pirenena no loha laharana izay misy hatrany amin'ny 750 sy 500 sy 300. Ny ady amin'ny kolokolo raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny voalaza mazava dia ny tribunal, tandro filaminana polisy gendarmerie, ny CSH isan-karazany zany manana ny fomba ediny amin'ny kolokolo daholo izy. Zany hoe fa mesure disciplinaire ho an'ny mpiasa sy izay mpanao kolokolo ao anatiny sy fandaminana ho anazy ao no tena betsaka, fa misy ihany koa rafitra sasany mitovy amin'ny Bianco ihany ny fahefanananany dia ohatra ny polisy ny gendarmerie. Ny kandida ato Renana Velo izay manatanteraka isa-taona izay fanambaram-pananana izay eny anivon'ny Bianco mbola namafy ihany koa moa ty birao maleo tena izay misahana ny ady amin'ny kolokolo ity fa vitsy amin'ireo kandida no mbola manantona azy ireo amin'ilay tetikasa fanekena ny fanjakana tsara-tantana aoriana ny fotoana ahalany azy ireo ho filoham-pirenena. Ka izy iny akory tsy hoe sanatria very anjavona tsy izay mihitsy fa amin'izao ny Bianco zany dia mbola manohana izy ary hiantsona ny olom-pirenena, hiantsona ny kandida ho an'ny maromaro moa ireo efa navita izay engagement zay nefa misy ihany koa ny mety mbola liana amin'ilay izy dia zavatra mbola mitoetra ireny engagement izay hoentin'ireny inona moa no voalazan'izay voalohany resaka fanjakana tsara-tantana, tany tandalana ary fanohizana ny ady atao amin'ny kolokolo. Raha ireo tatitry ny birao maleo tena misahana ny fifidianana ireo dia saika tsy manara-dalana avokoa ireo tokony andraikitra ambony eto amin'ny firenena, indrindra fa fananam-bahoaka no tatan'izy ireo. Midika ve izany ny fisiny tsy maty manota eto amin'ny firenena, aiza ny fandraisana andraikitra. Vaovao eny anivon'ny fitsarana amin'ny fireneny an-tanimora, ilay mpisoloky milaza ho mpandefa olona hiasa ny Kanada sy Australia manana 2 volana ity lehiben'ny tongopity ity amerina ny volana ireo voasoloky izay nitory azy. Miakatra fampanoavana tetsy Anosy androany ny raharaha mitohy hatrany ny fitoriana ataon'ireo voasoloky. Misiриziry ilay tompona orinasa iray antsoina hoe Tongobidy fa misy ny asam-panatenainy ho an'ireo olona anjato ny mikasany ho an'ny Australia sy Kanada. Misa 9 latsaka ireo efa nandovola tamin'ny orinasa, manodidina 5 kosa ireo nandovola tamin'ny ONG Nitady raha nambaran'ity farany. Milaza ny efa manana fahazahon-dalana andefa mpiasa ity rangahy ity ary efa nanao fifanarahana tamin'ireo orinasa mpampiasa any ivelany saingy tsy navela ivoaka ny fatra malagasy. Zay koa zany olana anankiray hoe rehefa andeha zay dia tratra ny interdiction de sortie, kinona moa ny azo atao zany. Io asa ny ivelany io zany tena miteny ianao fa tena misy na Kanada misy tompoko ary zay mbola hidemontre raha mbola avela fanjakana zay na oviana dia tsy maintsy ataoko foana. Azo fatana ilay société ino moa atao secretika iny zay zany hiezaka anao paiement fa zay moa tsy teny ovinanao be satria zany korany tsy tout à fait ndray andro nandohan'izany fa tsy pitipitika misy sasany 3 mois vao vita. Raha tokony nandeha ny 12 aprily teo ireo olona hiasan'ny Kanada sy Australia dia niemitra isaky ny 12 ny volana Mey, Jona sy Jolay izany. Nanomboka ny 13 Mey no nisy ny tory ity rangahy ity ka niatomboka tamin'izay ny fifanarahana amin'ny famerenana ireo vola efa voaloha. Mandidina ny 4 sy 4 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary no efa nalohan'ireo olona miisa 250 mivantana tamin'ny orinasa raha nambarany. Tamin'ny 13 Mey no nanomboka ny fitoriana nalefanay teo anivon'ny fitsarana moa zany le raharany afarany avy ao amin'ny brigady dia voanjo izy dia niditra parquet dia nandeha ny fanadiadiana dia nahazo liberté provisoire izy tamin'ny farany volana Mey. Taorianan'izay nefa nanao fanohanana koa dia nahazo mandat de dépôt zany izy fa nanomboka teo izy dia tsy hita mihitsy hoe aiza zany no mety ahitana azy dia natao zany izay nahitana anazy dia tamin'ny zoma 30 zany izy mitratra tamin'ny zoma 30 izy mitratra. Androany no niakatra fampanoavana ny raharaha ka mbola voatazina eny an-tanimora ity voatory ity. Manatra amin'ny 12 Novambra ity farany andoavana ny volana alainy tamin'ireo voasoloky izay faritana ho 20 tapitrisa ariary no mihoatra raha nambarany, 4 miliara FMG kosa raha nikajikajin'ireo mpitory.
marina fa asambony mahazo $10 sy $3,000 hatramin'ny $9,000 no nampanantenainy ireo voasoloky. Izy ireo izay manana diplôma lisansa no miakatra avokoa. Vaovao avy any amin'ny faritra mikorotana ny tanàna Ambilombe amin'izao fotoana izao mifamaofao ny vaovao voaray avy any an-toerana olona roa no maty hoy ireo olon-tsotra mampita vaovao taminay tamin'ny telefaonina tamin'ity hariva ity. Olona iray kosa no maty hoy ny polisy-pirenena avy any an-toerana. Nandritra ny tontolo andro androany notafian'ny mponina ny komisarian'ny polisy notakian'izy ireo ny amoahana mpangalatra tratran'ny polisy 20 eo ankehitriny no mihidy ao amin'ny komisaria. Tsy misy tavavoaka nanao tifidanitra izy ireo nanaparitaka ny mponina raha ny vaovao farany voaray. Azonay tamin'ny antso atarby ny komisera Ambilombe tamin'ity hariva ity nitondra ny ampahampanazavana mahakasika izay. Crise politique wafa halatra be ny fanesesa toato mandrava olona manolana vehivavy io de fensy zany le vahoaka. Rehefa henondreo fa misy olona mitondra fitafiana miaramila zany tasan'le polisy tato de lazaindreo fa io izy le olona io. De tsy tafavoaka ato amin'ny komisaria zay tsy hitany misy natao élément tsy ampy hoe vahoaka feno tsorabato zany efa tsy hitany fanaovana azy mihitsy. Vakivaky nefa voly réhabilitena ne komisaria e. De lasa potsipotsika zao ty tsorabato ao ngamba camion raiky. Zao mbola mitosy nanao tifidavy zay tao voalohany paritsika kely eo de veriny. De tsy fantako amizay nisy officier raiky sady tsisy izy tao tamin'ny inona tiako inona. Na inona fa misy narata zany le civil fa ty velona ty zany maregny maheno hoe fa misy marata le civil. Lazaindreo fa tsiriny le officier zany olo. Ka le officier koa zao tadiavindreo vonono. Izy nefa tavela agnatin'ny komisaria ao. Izy amizao fotoana zao ny 21 le foty satria le polisy tsy magnampo fa izy sasany miasa velany. Iny 21 eo mbola miandry renfort avy ambanja. Renfort ambanja zao fa tonga eto. Ratsiratsy ny fifandraisana tamin'ny antso atarby iny tsy fantatra mazava hoe sivily sa mpangalatra sa iza marina no namony ainy. Fantatra fa polisy maromaro ihany koa no maratra ny ankehitriny. Arahintsika raha-pitso ny fivoarany ny toetra raha mahafapany iny. Ao anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana isika, isan'ny vaovao nisongadina ihany koa androany ny ankapofiny izay mitady ny hirika rehetra andotona sy hamelezana kandida ka isan'ny lasibatra matetika ny kandida azo andriana anarivelo raha ny fihetsiky ny andian'olona tonga teny amin'ny domaine androany maraina. Fanevatevana olona sy sora-baventy fanalam-baraka no nentin'ireo andian'olona ireo milaza fa manana ny rariny teny anosy androany fanatediny Muriel Iandrianina. Resaka ady tany eny an-tanin'andro ilafy ampifanolana ny orinasa Telma sy ny mpandova Razafitsara izay efa nanivo ny fitsarana no inina ampidirina ny anaran'ny kandida azo andriana anarivelo. Ny ariary teto ny kadisy politika sy ny ambadika politika voiziny reto olona ireto. Tsy fanehoan-kevitra na fahandremehana no nentin'izy ireo fa teny ratsy sy tabataba. Hita tamin'izany ny finiavana amin'ny lina ity raharaha ity amin'ny fandotoana politika amin'ny sora-baventy nampilanjana ireo olona nitaomina keny amin'ny birao fananantany izay notarian'ireo milaza ho mpandova sy mpisolo vava azy ireo. Tsisy olona mipetraka aloha eo ambony. Zay efa misy mipetraka eo sady mamboly eo. Fa mbola tsisy mandroaka anay fa ny Telma efa manao dossier any amin'ny tribunal any mandroaka fa tompony nisy tompoko. Mariako itona fa nandritra zay 10 taona ny dina teo amin'ny fitsarana zay. Tena mba apetraka aminareo mpanao gazety. Nandritra zay 10 taona zay mbola tsy na miprofo ny Telma hoe fa maninona ny lasa ny tany io. Tsy nividy izy tsy nandova izy tsy nahazo fanomezana izy na le ataontsika hoe donation. Mandeha ny resaka fa tompon'andraikitry ny domaine iray akaikin'ny filohan'ny tetezamita no nampirisika an'ireto olona ireto. Rehefa niraisy ny tompon'andraikitry ny domaine ireo solotenan'ny mpandova niaraka tamin-dra matompy solovava dia tsy nanana kara-panondran-kory ny sasany tamin'ireo solotena. Tao olona tsy mba niomana hiditra birao-mpanjakana fa faly iogaoga fotsiny. Nanamarika ny tompon'andraikitra nandritra fionana io fa efa manana mijery manokana na préjugé ireto tonga nanatrika ny fiaona. Makasika ny tany fanolanana zay efa hitantsika eo moa ny zava-nisy nisy ny efa fepetra ny raisina teto amin'ny sampandrarahany fananantany makasika ny fomba zany anatanterahana ny didy zay navoaka ny fitsarana. Izay zany amin'izao fotoana izao dia raha amin'ny lafiny ara juridika zany amin'ilay tany dia nanidy aloha zany makasika ny momba n'io tany io mandra-pivany le olana. Dia amin'ny fanatanterahana ny areza navoaka ny fitsarana ambony zany izay dia misy ny ireo karazana taratasy zany efa
nalefa zany amin'izay ambaratonga tokony andefasana azy amin'ny fomba tokony anatanterahana an'io didy arrêt sans cession. Ny azona ilazaina fotsiny mahakasika an'izao raharaha zao dia ny armino fa zay ihany koa ny andrasany rehetrarehetra ny fampanajana n'izay voalaza ny arrêt io zay no tadiavina zany amin'izao fotoana zao. Tapabolana teo izao no nampietsika indray ity raharaha ity izay mampifanolana ny andaniny sy ny ankilany ka izao fitondrana olona sy sora-baventy nanoloana ny mpisampandrarany fananantany izao no nanotaran'ireo andian'olona azy androany. Fifanolanana 70 taona maro ny andretim-pandova ireto sy ny telma. Tany nalain'ny fitondrana frantsay tamin'ny taona 476 noho ny filan'ny fanjakana azy ity mampifanolana ity. Taty aoriana dia nangataka namerenana ny tany ireo mpandova. Nisy koa anefa tetsakila ny taratasy ny lasa fa lasa ny telma ny tany tao aorian'ny fisitahan'ny fanjakana dia samy nanamafy ny maharadalana ara-panjakana ny fananany tany ny rotonta. Eo ampiandrasana ny fanazavana fanampiny avy amin'ny fitsarana no mitranga izao fitariana olona nakeny anosy izao. Mangataka ny anokafana ny lycée VAOVAO eny Ankadikely Lafy amin'ity taona ity ny poniny eny an-toerana vita amin'ny ampahany betsaka ny lalana mampitohy any Masindray Ambohimanambola sy Akadinandrina. Milamin-tsaina kokoa ankehitriny ireo tantsaha eny an-toerana amin'ny fivezivezena sy ny famoahana ny vokatra indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fanady adiny. Ankadikely Lafy, lycée VAOVAO misy efitra 4, trano misy rihana, miteti-bidy hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary. Ity ny lycée VAOVAO voalohany ho an'ity commune ity. Tombotsoa voalohany azon'ny mponina afaka mandray mpianatra hatrany amin'ny 900 ity sekoly ity, 250 avy isaky ny efitrano. Ny resaka sarandalana sy ny fasairanana mifojin'ny mpianatra ihany koa etsakilan'izay. Izy le mpianatra zao lasa mandrapo tany sabotsy aloha taloha ato zay. Zao nefa mba misy fanantenana fo efa mba misy an'io aloha. Zay aloha fijeriny azy dia aminay mponina aloha zany dia fa zava-dehibe aloha zany. Tombotsoan'ny mpianatra zany zao aloha dia afaka tsy mifindra commune hafa intsony izy fa efa misy an'ity zany zao eto amin'ny commune Ankadikely dia fanirianay zany mba hoe sokatra amin'ity taom-pianarana 12 412 sora arivo ity le lycée zany. Zaho mponina Ankadikely fa mahafinaritra anazy zany satria ny zanako tsy mivoaka ivelany fa mba etanterana ihany. Dia mahafinaritra anazy zany le izy satria na amin'ny frena ny dépense tsy dia misy intsony. Tsy dia lavitry ny renivohitra nefa tato anatin'ny 5 taona maha-commune azy izao vao nahazo lycée ny Ankadikely Lafy. Toy izany ihany koa ny lalana mampitohy any Ambohimanambola sy Akadinandrina izay miantoka ny fivezivezen'ny mponina naliny maro amin'ny faritra iny nefa efa ho 5 taona tsy nisy nanamboatra. Vita pave amin'ny ampahany betsaka izany na mbola angatan'ny mponina azy ny anaovana izany otazy efa zava-dehibe ny zava-bita ankehitriny. Ny fahavitan'ny lalana zany hoe mahafinaritra anay ohatranay zao zany mpamboly voninkazo dia mpivezivezy be amin'ilay lalana mahitsy dia mba hoe tsisy intsony zany ny ampanina irako lalana rehefa fahavaratra ny andro fa mba mandeha soamantsara tômôbila tonga Antananarivo dia mba mahazo tombotsoa lehibe zay satria mba tonga soamantsara ny zavatra izay amidinay. Satria taloha ny lalana tena malama be raha fahavaratra zany tena mijaly mihitsy tsy mila tsy ho tonga ny ampandanana fa mitaintaina atahorana ny accident sy ny karazana. Satria malama be lalana zao le lalana ratsy be zany efa mbo vita pavé misy goudron kely apapahany. Mahafinaritra zany ny fahavitan'ilay lalana satria na amin'ny olona raha lasa efa mba tonga aty daholo zao ka. Hatramin'izay zao aloha dia efa mba mety aloha tsara satria efa mba aingana dia tonga tsy dia mba problème intsony zany ny lalana zao aloha fa mba azo ifina aloha mba mety aloha satria dia mba makelikely zany ny réparation. Mirefy 12 kilometatra io lalana vita io. Ataon'ny fiara iray latsaka zany ankehitriny raha toa ka rora sasany teo aloha. 3 volana nanaovana izany ho pavé ary volam-bahoaka 510 tapitrisa ariary no natotany primature lefitra misahana ny fampandrosoana nanaovana izany. Vola izay notatan'ny commune ambanivohitra Masindray. Torak'izany ihany koa ny mampitohy any Masindray sy Akadinandrina izay mirefy 4 kilometatra ary tena nampikaikika amponina hatramin'izay tany amin'ny 12 taona tany no nisy fanamboarana farany izany noho izao vita izao. Afaka le lavadavaka sy ny kitoandoana rehetra tamin'iny dia misaotra ny mikarakara azy. Ho anay manokana zany satria io lalana io zany raha vao miala re amin'ny tetezana Ambohimanambola io dia mivadika makare mifakana fasika re Manazary dia misy camion be dia be mandalo
ary isaorana azy indrindra ny amin'izany ihany koa satria fampidiram-bola en commune no manazary io amin'le fakaran'le fasika dia isaorana azy feno zany ny anankiray koa manarakaraka an'izay raha nisy lalana samy sarotra tato amin'ity commune Masindray ity dia iny lalana iny ripisainky io ny resahana dia nanome famatsim-bola izy ary nijery manokana ny commune Masindray. Somokotra mafy amin'ny asa fitadiavana isan'andro ny vahoaka indrindra ny any ambanivohitra. Matetika adino amin'ny fampandrosoana izy ireny hatramin'izay ka antony ny verimberenan'ny fisaorana ny kandida azo andriany anarivelo tamin'ny mangarahara ny tantana ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka izay hita mivaingana sy azo tsapain-tanana tahaka izao tamin'ny fotoana nitondrany ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana. Nanao fitsidihana tany amin'ny faritra Sava ny kandida azo andriany anarivelo omaly sy androany tao sambavy izy omaly niona tamin'ireo mponina ao an-toerana na dia tsy nanao famiriam-bahoaka ankalamanjana azy tao amin'ny cercle chinois no natanterahana izany fionana izany izay nihainoana ny etaeta sy ny tolo-kevitry ny vahoaka tany an-toerana. Nisongadina tao anatin'izany ny resaka mikasika ny fahasalamana sy ny fampianarana voaresaka manokana ny mikasika ireo mpampianatra karamain'ny ray aman-dreny ny mpianatra fanasazinan'ny ray aman-dreny ny fanerena azy ireo andony karaman'ny mpampianatra isan'ny sehatra mila harenina izany raha nivoatra tamin'ny fionana io isan'ny fangatahany mponina any an-toerana ihany koa ny mikasika ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mbola hiverenantsika eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao io fitsidihana tany Sava io raha ampitso. Tany Antalaha nahatratrarana boîte de rose 470 indray tany amin'ny Fokotany Ambody Ampana commune ambanivohitra Ampohibe district Antalaha ny alatsinainy lasa teo. Ny avy amin'ny Gendarmerie aty Antananarivo no nanome vaovao ary nirosaka tany an-toerana ny zany zava-misy ny avy amin'ny zandarany an-toerana sy ny avy amin'ny sampandraharany ala sy ny tontolo iainana. Nandritra izany dia hita fa bolabola 920 no efa tafiditra tanaty sambo kely izay saika hitatitra izany ho any amin'ny sambo iray anondrana azy ary 720 kosa no mbola tetỳ an-tanety efa eny amin'ny tanan'ny mpitandro ny filaminana ny raharaha ary mandeha ny fanadihadiny. Vadika eo amin'ny pejy hafa kosa indray isika ifandroitan'ny fikambanana sécurité anosy Betsena na ny F7 sy tamin'ny manosy be ny parkina eny an-toerana na dia efa misy aza ny fandaminana ataon'ny tompona andraikitry ny CUA dia mbola tsy miravina izany ankehitriny na izany aza dia miroso manao ezaka amin'ny ady amin'ny aripôsy ireo tompona andraikitra misahana ny anatiny sy ny velan'ny tsena ankehitriny. Fanadihadiny Marjona. Zava-dehibe ho an'ny tsena nanosy be ny fanadiovana azy ity isan-kerinandro ary amin'izao fotoana izao dia mahaverim-bolo izay sehatra ho an'ny fanadiovana indrindra moa fa ho an'ny ireo mpanjifa eny amin'ity tsena ity. Raha nita nefa ny tato ato dia miteraka olana indray eo amin'ny tompona andraikitra samy anatiny eo amin'ny tany Mananosy be sy ny tompona andraikitra ao anatin'ny tsena ny mikasika ny parkina ety ivelany satria dia samy te hitantanay izany izy ireo. Dia ny olana anay zany ohatrany hoe nananganana fotodrafitrasa moa amin'ny parkina ny tamma dia fotodrafitrasa io zany natokana ho andry zareo ny tsenao samy manana parkina ny andriketany zahay rehetrarehetra ireo. Ny anjaranay zao ny le ato atsinanana ato aty amin'ny arabe nefa zany le anjara parkina ny indray no dia tamin'ny tamma alaina io zany le disadisa ary efa nisy apahany nomena azy zany ny hoe fatsorana moa mampiara-miasa eto nefa ohatrany tsy nekeny le izy ka zay zany manana hevitra aloha hatreto ohatran'ny tsy omena azy aloha le izy zany. Tanora nosy be nefa nanao an'io zalahy F7 moa zany vao tonga izy dia ny azy zany ny tombotsoany azy mamay azy hoe aiza misy vola mba any amin'ilay tombotsoam-bahoaka mba jerevana fa tsy le tombotsoan'ny tena ihany. Ina moa le tombotsoam-bahoaka zany dia mifandriam-pahalemana tena azo tsapain-tanana hoe misambotra mpangalatra fa tsy le bisikileta mamay io tonga ho azy ihany le resaka bisikileta rehefa tena atao ary zay tan-dalana zay zany mandeha amin'ny lalàna fa izy moa mampirisika anay hoe no barofo hoe alaina amin'ny sandro ny parkina bisikileta zay tsy ho tafiditra ny lehibe-lapanika amin'izay zany zay. Misy lehibe ny tanàna dia ny lehibe zany mametraka anay eo dia mipetraka zay tsy hame ny lehibe io dia ny asanay tsy maintsy tohizanay foana. Ny savorivory kilatona no andaminandraraha amin'izay resaka momba ny eny amin'ny tsena Nanosy be izay fa na izany na tsy zany azy aloha dia fa ao anatin'ny filaminana tanteraka ity tsena Nanosy be izay niteraka resabe teo aloha ity ankehitriny.
Naneho ny heviny indray ireo mponina etsy Anozato mahakasika ny fitoriana nataon'ny fikambanana Afary tamin'ny karana iray monina eny an-toerana tsy fitsinjovana ny zon'olombelona izao ataon'ny fikambanana izao raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eny an-toerana. Karana iray izay manasoa ny mpiara-belona raha nambaran'ireto farany notorian'ny Afary amin'ny antony izay heverin'izy ireo fa tsy mitombiny fanampanazavana. Ny 20 Aogositra teo, nilazana teo anivon'ny fikambanana izay milaza fa piaron'ny zon'olombelona farahonan'ny karana iray monina etsy Anozato ny ainy. Fifanolanana mahakasika ny tany 3 hektara izay ifandroritan'ny fianakaviana 40 amin'io karana io no anton'ny olana. Rehefa hita fa tsy naompy teny amin'ny fitoriana, tsy naompy ireo intervention sy ny resaka fahalalana olona na le resaka hoe trafic d'influence nataony dia nanakarama olona hamono anay indray ny tarigetrany. Namaly ny fitoriana nataon'ity fikambanana ity kosa ny mponina etsy Anozato. Nanambara ireto farany fa manasoa ny mpiarabelona ity karana iray notoriana ity ary tsy misy mponina manana olana aminy eny an-toerany. Ankehitriny tsy manaiky ny anampy intsony ity karana ity noho ny fanenjehana azy. Ato zany misy karana eto aminay manao an'io dia rehefoana manampy anay isa-taona eto dia tsy nisy tsony ny trabona teto aminay. Ankehitriny efa androany rasaka mbola hanao zavatra kely izay hanatsara zavatra indray zay dia foana izay fanampiany zay. Noho ny antony dia misy olona izay olona vato amin'ny fokotany antokony olona na association an'olona mampitahotra ny olona ka mijoro izay vahoaka manao hoe ahitady fanampiana vaiza ary tsika fa tsy ny olona eto amintsika ve ny tokony hanampy antsika. Tadiavina vaiza dia zay ny problème anay voreto zay hoe iza re zany atraiza loatra ny fahefan'ny antokony olona na association manapaka ny tendany vahoaka. Araka ny vaovao eninay teny an-toerana efa niara-nasa tamin'ity karana ity ny lehibe ny Afary saingy nisy ny tsy fifanarana teo amin'ny Rontota. Mety ho izay ve no anton'ny fifandirana? Tompon'ny tany marina ve ireto milaza fa mponina eto ireto? Ary nampandefitra azy ireo ve tsy hiantoka ny fizakamanana ny zony tany onenan'izy ireo ny fanampiana avy amin'io karana io ka mahatonga azy ireo hivadika amin'ny Afary toy izao? Fikambanam-behivavy avy amin'ny farafangana indray no nahazo tombotsoa tamin'ny fampiofanana arak'asa natolotry ny CNFPSH Sampandrinomby nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka nifarana omaly. Fahaizana manodina ireo vokatra ny farafangana, haninkotrana sy voankazo ary fiompiana tantely no nifanan'ireo vehivavy miisa 720 mpiara-miasa amin'ity ivotoerana fampiofan'ireo olona manana fahasembanana ity. Fahaizana izay hoentiny mampivelatra ny fitadiavana isan'andro, hanatsarana ny sakafo ao tokantranony ary hozarainy amin'ireo namany any farafangana. Hifatiko eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika, tsara fanomanantena ireo mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny Ayady Wushu izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 5 ka hatramin'ny 10 Septembre ho avy izao. Tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fahampiany tanora azy eto amintsika ka nampanantena ireo mpikatroka fa handrobaka ny amboara eo amin'ny santa fanatadiany Marjona. Hery lehibe ho an'ny ekipa-pirenena malagasy ny fiampiatranona ny andian'ny fadimy eo amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena. Ny fadimy ka hatramin'ny 10 ny volana septambra ho avy ity. Raha ny fandaharam-potoana ho amin'ny raha-pitso dia katrehatra avy hatrany ireo mpiady ho an'ny malagasy eo amin'ny sanda, arahan'ny taisi ary ny taolo. Izay rehetra izay dia anisan'ny voafehan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ary ny maraina teo ihany koa izy ireo dia niakatra tetsy Ambotsoroatra izay notsofon'ny filohan'ny tetezamita rano aleo alasana amin'ny izay ho kasaina eto Madagasikara anomboka raha-pitso ity ary notoloran'ity farany vola mitetina 5 tapitrisa iray milanja. Vonona ireo ekipa-pirenena malagasy ireo amin'ny lafiny rehetra mihitsy raha ny fanazavana izy ireo. Tsika aloha efa vonona satria efa nisy ihany ny fanomanantena na ohatray ihany hoe hiady ho an'ny firenena zay ary ho anao zay azonay atao zay mba hiarovana ny voninahitra ty firenentsika ty. Somary efa vonona ihany satria efa ela nanomanana azy. Voalohany zany tsika ny andren'ilay izy dia miezaka nefa
fantaratra fa mety lehibe ny adversaire tsika kelikely fa miezaka côté technique tsika manana côté vovoka tsika manana rehetra zany efa ao vonona daholo ny bandy izay mandray anjara-misa. Androbaka meday maro isika eo amin'ny sanda izay tena komba no ahitana izany ao anatin'ny aiady Youssou raha ny fampanantenana nataony ireto ekipam-pirenena malagasy ireto. Eo amin'ny taisi kosa indray dia ilay antsoina hoe kata 10 mirindra ihany koa no arahany ao anatin'izay ary azahoana isa izay rehetra izay. Ankoatra ny mahazava-kanto azy dia azo atao fidiram-bola ihany koa ny kisarisary amin'ny rindrina na ny graffiti. Mijanona ho aitraitra ihany anefa izy io any tanora malagasy noho izy ampiasana akora lafo vidy. Na izany na tsy izany dia efa maro mpankafy eto Madagasikara ity endrika iray isehoany ny kolontsaina an-tanan-dehibe ity. Fanadidina miaraka amin'ny Fabrice Tatatsiresy. Voasikajo ho isan'ny taranja ao anatin'ny kolontsaina hip-hop ny graffiti. Tranga ara-piarahamonina ihany koa anefa izy io. Raha nahazo vahana nanomboka tamin'ny taona 70 dia efa hita soratra tamin'ny alalan'ny kisarisary tao anaty lavabato tamin'ny fahagolan-tany. Amin'ny mahazava-kanto azy dia fanehoana avy any anaty ity karazana hosodoko amin'ny rindrina ity. Mahalany hatrany amin'ny loko 5 kilao sy bomba aérosol roa mpanao graffiti iray isaky ny mandoko. Mampiditra eo amin'ny 4 hetsy izy amin'izany raha mety ny tsena. Na dia fikaramana ihany azy ity kisarisary amin'ny rindrina ity dia mipetraka foana amin'ny mahazava-kanto azy. Aloha fa zavaikely misy karazana zany izy hoe graffiti dia le tag. Le graffiti le soratra le ohatra de mivaingambaingana style misy sary ohatrohatry zany fa le tag zany le soratra le roitinina fotsiny le hoe maninona ny zany na ko tsy menao ny assurance ohatra reny natao hoe tag na hoe avoy limonade na azafady expression zany hoe ohatrany hoe raha manao mandihy la mira lery limonade tsy haiko dia nen'la mety hoe graffiti fa izy expression daholo izy ny tena marina zany hoe misy zavatra fonosiny izy tianao ampita zany dia avany anatinao fa tsy hoe ty ve mety ho tian'ny anina na hoe tsy ho tian'ny anina fa dia izay tiako aloha zany hoe zao le izy tata. Amin'ny ankapobeny dia ny rindrina matetika ahitany'ity endrika hosodoko moderna ity. Nanita-kevitra kosa ny mpandoko taty aoriana ka hatramin'ny tranon'olona sy trano fivarotana ihany koa aza dia lasibatry ny mpanao graffiti. Karazana ohatran'ny nanaraka an'io forono io ny zao tontolo zao tao anatin'le setry ny fanampitoloana nandalo be izy io tany Europe indrindrindrindra moa tao Frantsa zay niraisitsika ho lasitra sy modely dia ilay endrika ohatran'ny mitovy ihany satria ny toerana zary voahilika na any ivelan'ilay ambany fitaratry ny fiarahamonina jerena amin'ny andavanandro no lasa mipetrahan'ireny graffiti ireny dia nanaraka an'izany koa nisy atao hoe tsena be nivelatra tao ambadika izy io satria ny fitaovana akora fampiasa tamin'ny mazana toy ny ao anaty boaty tsofindrivotra mahery tony le loko zay lasa namorona tsena faran'izay matanjaka dia matanjaka ho an'ireo mpamokatra loko dia lasa nieri-patrana zany izy tany amin'ny faritra Europiny. Maro ihany koa manana fijery manameloka ny graffiti ka mihevitra azy ho fanimbana fananam-bahoaka na acte de vandalisme. Ho an'ireo mpandoko sendranay dia efa nahazahoana lalana melota amin'ny tompon'ny rindrina ny loko napetaka. Fa aminay manokana zany tsy nampaninana misy satria tena hitanay hoe saryolona be dia be zany ny olona zany teny hoe hijery an'le sary fotsiny mandazo fa za maka sary hoe mba haka sary amin'ny rindrina tsy nampaninanay mihitsy zany izy. Fa zay manko tsy hanao mihitsy hoe ao amin'ny rindrina ohatra hoe olona tsy mifanaraka taminay satria zay tsy maintsy miteny ihany hoe aona tianay be le rindrina anareo aona mba asiana eskisy kely na ohatr'izany dia miteny izy na ndraindray izy mihitsy moa miteny hoe ahoana ohatr'izay tamin'izay izy efa grand projet mihitsy grand projet izy ny hoe manome ohatriny moa zany hoe FMG izy 20 millions FMG fa tsy zarery fa eo amin'ny anankifolo eo zay mandeha amin'izany. Ho an'ireo tanora any an-dafindrika dia ny bomba aérosol no ampiasana antokoana. Midangana ihany anefa ny vidin'io karazan-doko io ka tsy takatry ny fahefa-mividiny be sy ny maro. Isan'ny antony nahatonga ny mpandoko mametraka ny sanganasany amin'ny taratasy
amin'ny lamba ary amin'ny akanjo. Tsy mahasakana ny mpanao graffiti malagasy ampiasan'ny loko mahazatra ihany anefa izany. Eritaona izay no efa voafantina ireo mpanakanto handray anjara amin'ny lalao ny firenena amin'ny teny frantsay na ny jeu de la francophonie izay tanterahana any Frantsa ny 7 ka hatramin'ny 15 septambra izao. Ny disy ny hosodoko no voatazona tamin'izany. Ankehitriny kosa tsy misy vola natokana ho an'ny fandefasana mpanakanto any amin'ny lalao ny firenena amin'ny teny frantsay raha nambaran'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka. Efa eritaona lasa izay Madagasikara no nanaiky handray anjara amin'ny lalaon'ny francophonie io. Tiako ambara eto izany hoe tamin'ny ora farany izany nolazaina fa tsy afaka mandeha fa mpanakanto solitena any amin'ny lalaon'ny francophonie ny tompon'andraikitra voakasika izay no ny antony tsy fisiana ara-bola izay amin'ny ora farany no nilazana izay izay tampotampoka be ihany ho anay mpanjay anjara satria tsy zarery na mpanakanto andeha ho amin'ny francophonie fa misy maromaro dia nanapa-kevitra ny antoka ny tenako manokana ho any amin'ny lalao francophonie izay atao anisy ramozoma ho avy izao. Pidina be an'ilay moral sy ilay zavakanto eto amintsika ilay zavatra ohatr'izay satria ny zavakanto ny kolotsaina dia lasa nampidinina ambany be ilay zavakanto sy kolotsaina amin'izay lafin'izay satria tokony jerena akaiky ihany farafaratsiny nandefa olona 2 na 3 na 4 fa tsy tonga dia hoe tsisy vola dia tsy afaka mandefa mpanakanto isolitena Madagasikara any amin'ny francophonie izay. Efa nanaiky ny handray anjara amin'izay lalaon'ny firenena amin'ny teny frantsay izay moa ny firenena malagasy eritaona lasa izay saingy izao tsy afaka ny handefa mpanakanto izao indray. Androany no hanainga ity mpanakanto misolitena ny Madagasikara ity. Dia iny ihany koa no entiny indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaora ianao naraka anay hatramin'ny farany. Mbola mamehy fotoanao indray ho amin'ny raha mipitso tahaka izao. Veloma tompoko.